Fa misy fiantraikany ratsy amin'ny ankapobeny ny fanalalana ny fanafarana ireo sigara avy any ivelany miozongozona ny seapireriana noho izay antony izay indrindra teo amin'ny sary ny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Mahatratra 5:07 alina nisan'ireo ho tokantrano mivelona amin'ny alalan'ny fambolena paraky izany hoe mpiasa netsiny eo anivona orinasa misy 12 mpanodina paraky ho lasa sigara. Tsy afaka ino intsony ny asa fivelomana raha toa ka miroso amin'ny fanalalana ny fampidirana ny sigara avy any ivelany Madagasikara. Rehefa ambony loha zany dia ho very asa, ka rehefa very asa izy zany a mitombo indray zany mahantra any ambanivohitra. Dia rehefa tsisy asa izy any ambanivohitra dia hiakatra aty amin'ny tanàn-dehibe na hivadika ho dahalo any amin'ny toerana misy azy. Le orinasa mpanodina ny ravi-paraky zany dia mpanao sigara sy mpanao parakisiko. Ireo zany raha ny olona ampiasain'ireo ny atao hoe emploi direct sy indirect dia amanetsiny maro ny asa ho very ihany koa hitombona koa zany ny tsy hanasa eto Madagasikara. Ary ny farany zay tena goavana be dia ny fitondram-panjakana malagasy, ny firenena malagasy mihitsy, satria ny etra ampidiry ny tambajotra amin'ny paraky eto Madagasikara, ny 20 isanjato ny etra miditra amin'ny fanjakana dia avy amin'ny sigara, tambajotra ny sigara sy ny paraky avokoa. 20 miliara ariary isan-taona no ampidiriny tambajotra amin'ny paraky ongotapom-bolam-panjakana. Datsapam-boly avy amin'ireo faritra 12 amin'ireo 12 eto Madagasikara no voakasika mivatana amin'ity fanalalana ny fampidirana sigara ka sain'ny olombetsy ampiariny eto amintsika ity. Ao anatin'ny fambolena paraky izay atao hoe efa zatra sy ny kolokolo ary ny karakara ny fambolena paraky io, sarotra koa ny fivelomana ny tatsaha amin'izay anton-javatra izay. Ny eo amin'ny vokatra izay atao hoe afarana avy any ivelany koa mampiay ahy satria ny vokatra avy any tsy fantatra ny taharo ao anatin'ny paraky na sigara izay hiditra eto Madagasikara, fahavoazana ho an'ny taranaka, ny fahasalaman'ny mpiarabelona ary fahavoazana ho an'ny firenena. Koa manainganareo fanjakana foibe izahay mba hijery akaiky ny toe-javatra tahaka izao satria manimba anay mpiasa ary manimba koa ny mpamboly manerana ny Madagasikara. Maro ihany koa ireo voka-dratsy ateraky ny fanalalana ny fanafarana sigara avy any ivelany satria ny ofisy malagasy du tabac na OFMATA irery ihany no misahana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ireo vokatra avy eto toerana, so ahitana akora hafa mety hanimba ny fahasalaman'ireo mpanjifa.